Mbola tsara atsika jiaby. Atsika riavako aby mila melo tegna mila melo atsika amin'ny combat atsika ty. Ya, koa remarquenareo raha mandalo tato ato magnano sarisary micomprendre atsika hoe tegna tsy rariny zava-misy ity pouvoir centralisé eto Antananarivo ity sahirana ny olona avy amin'ny sisiny any amin'ny faritra na resaka fampandrosoana any amin'ny faritra mila miamby beko mangataka vola avy aty amin'ny fanjakana foibe kanefa le vola io vola avy tany amin'ny faritra volan'ny faritra zareo zao zany mody ny comprendre atsika satria tsapandreo ry avako aby tsapandreo hoe ny fo atsika tonga saina leo empaka kajo amin'io rafitra iagnatsika centralisme ty. Hitandreo amizay atsika mitsangana andeha maova rafitra andeha hiditra amin'ny rafitra état fédéral. Ty état fédéral ty io tsy tiandreo aminazy io. Ka zay no mahatonga atsika diabolisendreo atsika lotovindreo atsika hakaratsindreo ataondreo zavatra mampiteraka adimpoko ho azonareo mampizarazara malagasy marobe zany fandrisena latra mivantana sy ankolaka sy fanambaniana atsika malagasy maranisa tonga saina io amizay atsika kivy amizay atsika matahotra tsy tia hiditra tsy tia hanangana io rafitra état fédéral io de eo amizay zareo zio mody magnano mitaky ny décentralisation tena izy stratégie jiaby io piège avako aby fika ya mody magnano mitaky hoe ny décentralisation tena izy no mety amitsika fa tsy état fédéral zany fitaka raha ohatra tiandreo marina io décentralisation tena izy io efa nataondreo fa ela efa nataondreo na ino androany satria atsika 80% malagasy leo empaka tonga saina titaky état fédéral ya tandremo atsika io fitaka entindreo système stratégie andravandreo animbandreo ny tanjontsika andeha hanangana io état fédéral io satria mivamba atsika tafijabaka voasintondreo amin'ny décentralisation tena izy io tsy tena izy zany io tsy maintsy hoe état unitaire centralisé après amizay la plupart ny fahefana pouvoir jiaby mijanona amin'ny fanjakana foibe mitohy indray koa zavatra mahazo atsika depuis longtemps mbola centralisme ankolika fo amizay le raha io tsisy pouvoir amin'ny zarazara zay zegny le matonga reo zao mipropose miady mandresy latra atsika argumentendreo le hoe décentralisation tena izy atsika za maniky voafitaka ny état fédéral tena mety amin'ny Madagasikara io ny agnamfaritra afaka manapa-kevitra afaka mampandroso ny faritra misy anazy tsy miankina tsy mila mangataka autorisation na mangataka décision ny fanjakana foibe ary ny fanjakana foibe koa mahaleo tena fa misy andraikitra anazy manokana mandraikitra ny raharam-pirenena na affaire nationale ohatra ny hoe resaka diplomatie na défense fiarovana zay raha karakara zay mazava tsara ny le raha fantatra andreo tsara ny firenena maro be raha zao tontolo zao zay efa agnaty état fédéraux io tsisy ny regrete zany agny tsisy fizarazarana zany mandroso lavitra noho ny Madagasikara ndreo Madagasikara ko avy amizay mandroso fa ity ny faritra jiaby ho lasa mitovy ity zay raha fa le tombontsoan'olombitsy agny problème aminazy jouendreo amizay gnatsika hoe andao amin'ny décentralisation tena izy ndraiky aza miaiky fitana atsika fa tsy mila na décentralisation tsy tena izy na tena izy on s'en fout atsika fa amin'ny état fédéral fo zio zegny fonitsika atsika jiaby hitambara mafy stratégie ndreo olo aby io anareo amin'ny sisiny nge tsy mbola tsy mazaka zany état fédéral zany areo olona tsy nianatra olona bado fagnambaniana nge zegny haia moa olo jiaby amin'ny sisiny agny bado tsy nianatra maro atsika amin'ny sisiny nianatra zegny na atsika mipetraka eto Madagasikara na mipetraka agny ivelany maro nianatra maro diplômé olona amin'ny sisiny fa fampatahorana atsika io fitaka ndreo tsara maro atsika mahay raha magnaraka zay koa misy miteny koa sasany hoe aiza hoe firenena kely ohatra Madagasikara ty hiditra amin'ny état fédéral
Aiza agnatin'ny lalàna mifeny état fédéral moa misy hoe interdiction hoe tsy mety ny firenena kely ohatran'ny Madagasikara io miditra amin'izany rafitra état fédéral. Aza mifamitaka eto zalahy aza mifamitaka atsika. Au contraire à Madagascar sady fa helihely io vao manan-karena be io aza koa miditra amin'izany état fédéral zany. Tsy ela Madagascar mandroso firenena manan-karena. Avao zany mitodika aminareo volana nareo manam-pahaizana. Nareo manam-pahaizana. Nareo manam-pahaizana io tsy magnitra nareo manam-pahaizana io nareo maro manam-pahaizana. Tsy magnitra ve nareo tokizana eran'izao tontolo zao. Miomeran'izao tontolo zao Madagascar firenena anisan'ny manan-karena eran-tany dia lasa firenena mahantra indrindra eran-tany. Efa nareo manam-pahaizana. Vous avez pas honte. Aloha zarazara ny fahefana. Aza makalagy zalahy. Aza tia tena. Ao akaiky le fizarana mitongilana io. Na jo na rakoto malagasy raiky fo. Mila melo atsika. Mody magnano sary mitaky décentralisation tena izy zareo. Nefa io fitaka. Stratégie-ndreo izy piège entindreo andravana io fangatatsika état fédéral io. Ambadiky izy mbola centralisme fo. Mbola pouvoir centralisé fo mipetraka rehefa avy eo. Aza miditra amin'ny hoe atsika fa maso voasake ny afara tandremana. Atsika fa tsy miditra amin'io. Amaran vidéo ty mba misy afatra sady fangatana alefako amin'ny filoham-panjakana na filohan'ny fanavozana PRRM colonel Mikael Randrianirina. Andriamatoa filoha. Tamin'ny androny entre 1972 1975 chef d'état tamin'izay tomboky général Ramanantsoa. Izy nagnano io ordonnance 073 014 073 015 ordonnance io natonga système centralisé. Io anao 2026 io anao koa zany filoham-panjakana. Anao filoham-panjakana, anao colonel Mikael Randrianirina ary manamboninahitra amin'ny miaramila anao dia mangataka aminao hoe zahay hofana abroger io ordonnance nataon'ny tomboky général Ramanantsoa. Io fo tegna problemantsika gasy. Io mampiteraka disadisa io satria misy matsiaro ambany matsiaro karaha tsy tiana ny faritra sasany. Lasa hoe misy se sentir hoe citoyen seconde jaune. Misy se sentir citoyen seconde jaune satria fizarana tsy mitovy. Miandry fanjakana fohy be vo mavita raha amin'ny faritra. Sahirana amin'ny faritra. Matonga embouteillage olona feno be Antananarivo ao. Olona avy amin'ny sisiny tanany regny satria asa jiaby efa tsisy ay. Vola fidiram-bola jiaby maty. Fampianarana tsara jiaby efa ao Antananarivo. Na le hitsabo tegna Andriamatoa filoha mila miakatra Antananarivo. Zavatra jiaby. Ka misaotra mialoha Andriamatoa filoha. Zay koa amaranako vidéo tsika. Partagenareo vidéo tsika. Merci avako abe.